avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 5:20 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Niteraka resabe ny fivoriana mikatitrano nataondreo solombavambahoaka tiany Tsimbazaza. Filohan'ny anteny miram-pirenena izay nandiso ny vaovao miely mikasika ny fandravana ny anteny miram-pirenena tsy ny birao maharitra. Tsy tokony ho very anjavony raharaha Boeing 777 sy ny fanodikodinana fiara-panjakana anjatony nandritra ny fitondrana Rajoelina, ampanao politika izay nitaky ny marina sy fanasaziana izay tompon'antoka. Mahery ny 3valonjato tapitrisa ariary no voalaza fa voahodikodina tamin'ny fividianana W tao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny taona 2022 raika amby 2022. Voaroroa ny ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha ary ahina ho voasaringotra ihany koa i Andry Rajoelina. Lehilahy avy any Nozovarika avy niasa tany Mananaravaratra no nikasy samony tena nitsoraka tany ambany kamion mpitatitr'entana tao Barika 5. Alahelo vokatry ny fahaverezany entany no nambara ny fanatonga azy sy ny kasy samoy fo. Anyvelany nomelohan'ny fitsaranan'ny Syria ho fatiny filoha teo aloha Bashar al-Assad. Antenan'izay voapanga honana ho eloka anady seloka be vava tamin'ny maha-olombelona nandritra ny ady hatrany tany an-toerana izay nanomboka ny taona 2012 ny Antsipriandreo. Akafaliana trano tomboka lasy tongo vavo no itsy indray ny tokantranao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-bava avao manasanao avy hatrany anaraka ny Antsiprian'izay. Hoentsika manokatra ny fiarahana amvorony katitrandro teny Tsimbazaza ireo solombavambahoaka tamin'ity androany natra ao anatin'ny fivoriana tsara-potoana aza ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao. Niteraka resabe sy ihany momizay nandiso ireo vaovao miely ankilany filohan'ny anteny miram-pirenena izay nanazava fa nifandraika amin'ny fandinihana ny tatitra sy ny asany avoamera mpanao fanadiadina parlemantera ny fampiatsona natao andro solombavambahoaka. Andoarantsika ny Antsiprian'izay. Nivorony katotra ny teny Tsimbazaza ireo solombavambahoaka androany na dia tsy ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana azy izy ireo. Tsy nisy fampahafantarana mialoha izay anton'ny fivoriana sy ireo lahadinika nodinihana. Niteraka ayay ity fivoriana tampoka no tanterahana ireo solombavambahoaka ity, indrindra manoloana ny fanambarana nataon'ireo solombavambahoaka 20 tsy miankina sy pomba ny fitondrana teo aloha nilaza fa manohana ny fitondrana fanavaozana amin'izao izay nanangana vovonana ho fiavaozan'ny Madagasikara moa izy ireo. Niteraka ayay ihany koa manoloana ny fisian'ny resaka mandeha mahakasika ny fikasana handravana ny anteny miram-pirenena sy ny fikasana anala ny filohany ity androm-panjakana ity. Ary indrindra ny ayay sao mikasa amerina any Andry Rajoelina ka namory tampoka ireo solombavambahoaka. Nandiso ary nanome fanazavana mahakasika ireo vaovao miely ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Ny fampiatsona ireo solombavambahoaka rehetra dia mifandraika amin'ny fandinihana ny tatitra sy ny asan'ireo voamera mpanao fanadiadiana parlemantera, indrindra ny fanadiadiana ny mahakasika ny orinasa jirama sy ny fanenjehana any Andry Rajoelina. Tsisy tsy nahafantatra fa nisy fampiatsona nataon'ny filohan'ny fanavaozana président Mikael Andrinirina Anay zany. Maha président ny anteny miram-pirenena ny tenako mitantana ny tia Andry Panjakana ity. Mazava ho azy raha nisy izay fionana zay dia tsy maintsy manao tatitra amin'ny solombavambahoaka tamin'ny fivoriana zay nataonay.
dia izay indrindra ny antony nataoko hoe ordre du jour angah nataonay a niaraka tamin'ny solombavam-boaka rehetra manera Madagasikara ny zavatra mahafaly moa na tsy teo anatin'ny fivoriana izahay dia tonga mavitsika ireo solombavam-boaka ireo nanatsika an'izay fivoriana zay ka dia zay ny tiako lazaina eo nanao tatitra tamin'zareo dia ny fampiheny koa inona ny tokony hatao ao anatin'izay zavatra ireny. Ankilany niteraka resabe ary nosokajin'ny mpanara-baovao ho mpivadibadika palitao ireo solombam-boaka 20 tsy miankina sy mpomba amin'ny fitondrana teo aloha nanangana ny vovonana ho an'ny fiavozany Madagasikara. Nilaza ny solombam-boaka ny Fianarivantsinana n'androany fa dinika hanatsarana ny fomba hitazomana ny fitondrana fanavozana no ataon'izy ireo. Zay kosa aloha tsy caméléon tsy caméléon politique zahay fa izahay tireny fitiavanay ny district misy anay izay no iarahanay amin'ny fitondram-panjakana mba hahafaha zareo mahazo tombotsoa amin'izao fitondram-panjakana zao. Fa raha hoe tsy hanohana ny fitondram-panjakana ianao mazava ho azy fa victime ny vahoaka izay misy anay fa na izany na tsy izany miadihevitra amin'ny zavatra mahatsara ny fiainam-bahoaka. Tsy mitombona hoy ny filohan'ny anteny-meram-pirenena ny mahakasika ireo filazana momba ny fisian'ny tsy fitovikevitra eo amin'ny anteny-meram-pirenena. Raha ny vaovao fantatra dia isy vondrona parlementaire hafa iforona koatra ireo efa nanao fanambarana omaly. Io vondrona io izay fantatra fa anohana ny fitondrana fanavozana. Isy fanambarana ataon'ireo solombam-bahoaka isaky ny distrika ka isantatra izany ny eny avaradrano Rahampitso. Ijanona eny anivony anteny-meram-pirenena izay hatranisika. Tsy mbola natomboka ny fanadihadiana momba ny andrajoelona eny anivony anteny-meram-pirenena oro solombavambahoaka. Maro ireo pitsopitsony tsy maintsy arahana vao afaka manatanteraka ny momba izay. Antony takiny ny solombavambahoaka ny anomezana fahefana ny fitsarana ambaratonga voalohany hanenjika ireo tompon'andraikitra ambony rehefa tsy roso amin'izay ny anteny-meram-pirenena sy ny fitsarana tampony. Ny anteny-meram-pirenena izay anokatra fanadihadiana parlementaire momba ny fanjavona n'ilay vola manodidina ny 4,000 miliara ariary ihany koa nandritra ny fitondrana teo aloha ny mpikambana teo anivo miboromaritry ny anteny-meram-pirenena tamin'ity androany ity. Nilazany biro maharitra eo anivony anteny-meram-pirenena androany fa hisy fanadihadiana hafa ho sokafana atoato. Ny mahakasika ireo volana nanjavona no tateriny Cour des comptes mitentina 4,000 miliara ariary no tsy maintsy hanaovana fanadihadiana hoy ny solombavambahoaka. Isan'izany ny fanaovan'ny Assemblée nationale ny enquête parlementaire. Izay hitantsika fa mandeha ny enquête parlementaire ny jirama. Noresahana tao ihany koa fa anangana ny commission d'enquête parlementaire mahakasika ilay 4,000 miliara ny Assemblée nationale. Zay zany anisan'ny voaresaka tao. Na eo aza ireo ezaka lazaina fa natao sy mbola hatao tsy mbola tafiditra tao anaty lahadiniky ny fivoriana mikatitrano androany ny fanombohana ny fanadihadiana parlementaire momba ny fitantanana sy ny fanamparam-pahefana nataony Andry Rajoelina. Hatramin'izao mbola tsisy le mise en accusation ny filoha teo aloha Andry Rajoelina fa possible zany raha ohatra ka ilaina. Hatramin'izao aloha mbola tsisy an'izany. Ny mety sakana mahakasika an'izay aloha resaka haute cour de justice io iarovana an'ireo olo-mpanjakana ambony araka ny lalàna manakely dia mila nylay ataontsika hoe validation en total ny solombavambahoaka eto anivon'ny anteny-meram-pirenena zay vao afaka enjehany ireny dia za tena mametraka sosokevitra mihitsy hoe aleo tena hoe ny tribunal de première instance ny tsara an'ireny olona ambony ireny. Io raha Andry Rajoelina io anefa izay isany andrasany maro sy hitsarany vahoaka malagasy ny fahasahiny ireo solombavambahoaka fa hatreto tsy misy resaka. Nanontaniana momba ny firosoany fanadihadiana ny filohan'ny anteny-meram-pirenena androany nanilika tany amin'ny filohan'ny Vomera mpanao fanadihadiana. Ity faran'izay ny safidy ny tsy resaka amin'ny mpanao gazety raha nanontaniana momba izany androany miandry ny fahavononana arak'izany ny mpanara-baovao. Ny tsy mbola irosoana amin'izany fanadihadiana izany amam-bolana maromaro aty aoriana nilazany filohan'ny anteny-meram-pirenena ny hanokafana izany izay mbola manamafy ny ahiahin'ny mpanara-baovao ny amin'ny hoe tsy misy fahasahina fahakabarim-bola latabatra sy fikatsahana tombotsoa no mibahana ary ny fanelikilihana andraikitra. Ny anteny-meram-pirenena izay fantatry ny rehetra fa ny avy amin'ny vovonana IRD na ny miaraka amin'ny Andry Rajoelina no maronisy tsy raharaha Rajoelina na raharaha 4,000 miliara ariary ihany no lazain'ny anteny-meram-pirenena hanokafana fanadihadiana hatramin'ny ovan'ny mpitantana fa vary mangatsiaka sy fampanantenana tsy tanteraka ihany koa
ny fanadahadiana parlementaire momba ny raharaha air Madagasikara, ny mahakasika ny harenan-kibon'ny tany Ambatovy, ny tetikasa bazy toliara na Varamada, ny fitantanana ny zoritra an-dalamby FCE, ny fitrandrahana ataon'ny orinasa KMM sy ny sisa. Hatreto, ny any Jirama ihany no efa nampahafantarina ny fanombohana ary raha ireo tatitra hatreto momba izany fanadahadiana momba ny orinasa Jirama izany, any amin'ny fanadiovan-tenan'ireo solombavambahoaka noho ny tsy fahavitana izy ireo ny asa nandritra izany fitondrana rajoelona izany no mibahana. Miresaka an'izay raharaha samihafa mafana mbola andrasam-baliny eto amin'ny firenen'izay hatrany isika. Takina ny amoahana marina sy ny fanasaziana ireo tompon'antoka tamin'ilay raharaha Boeing 777 sy ny fanodikodinana fiara-panjakana anjatony nandritra ny fitondrana rajoelona hoy ny mpanao politika. Tsy tokony ho verin-javony ireny fa mila hafainganina ny fanadihadiana ampanjakana ny mangarara sy ny tany tandalana eto amin'ny firenena riny avitiavana. Eritoana mahery ateo aorian'ny poan'ny raharaha Boeing 777 ny volana Jolay 2024 nandritra ny fitondrana rajoelina nangina tsy hita intsony hatreto ny toy ny fanadihadiana. Ny ministry ny fitsarana teo aloha Ramonjavely Valery no fantatra fa mbola tazomina ponja vonjimaiky amin'izao fotoana raha toa efa nisy nivoaka ny sasany tamin'ireo voatazana ponja voanipoitra ity raharaha ity. Ny 5 Martsa lasa teo no nivoaka ity didim-pitsarana nampiditra ponja vonjimaiky an'ity ministry ny fitaterana teo aloha ity, ka tsy nisy resaka intsony hatramin'izao ny toy ny famitorana. Mbola mijano ho fampanantenana ihany koa hatreto ny fanomezan'ny tokonambara-ny Tale Général ny ACM fa tsy maintsy hojerena ny marina ary tsisy ho afabela ireo ny raitsy-kombakomba momba ity raharaha Boeing 777 ity. Ankoatra izay mivalina tsy misy tohiny ihany koa ny fanadihadiana momba ny raharaha fanjavona ny fiara-panjakana mahery ny 700 voalasa fa voahodikodina sy hitapopoka teo anivon'ny ministeran'ny ponina nandritra ny fitondrana rajoelina araka ny tatitry ny fitsarana momba ny kaonty ny 7 Martsa 2024 teo. Efa tapitra tamin'ny 5 Mey 2024 lasa teo ny 5 andro nomeny filohampanjakana ny IGE anaovana fikarohana ireo tompon'antoka momba ny fanodikodonam-bola sy fananam-panjakana taorian'ny tatitra navoaka ny fitsarana am'sanany konty saingy hatreto tsy mbola nisy olona eno hoe voasambotra na voasazy na nahiditra ambonja vonjimaiky voaroiroy tamin'ity raharaha ity. Tsy tokony ho maty momoka ny toy ny fanadihadiana fa takina ny amohanany marina ho fantabahoaka ka nasaziana araka ny lalàna tsy siny tsy maty manota ho ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika. Tokony ho tompon'antoka zay nanao zavatra tsy nety teto amin'ity firenena ity. Zay nangalatra dia mamerina ny nangalariny niza mampatsiahy an'izay tompony andraikitra misahana an'izany zavatra zany no hoe tena avoainy marina fa miandro ny vahoaka aiza ho aiza le izy, aiza zao le roplanina, aiza ny vola, aiza ny fanadihadiana, inona marina le mihafaran'ny resaka fa tsy tokony atao tompotrano onno ny vahoaka malagasy isak'izay misy zavatra mitranga eto satria ny zavatra hita dia zao hoe zay tonga dia manao rapa-dango dia rehefa miala dia mandositra dia iza foana zany niarana eto ho aiza ny hafaran'ny taranaka faramandimy raha ohatra zany foana nanaovana an'ity firenena ity manainga mavesatra mihitsy ary miangavy atanandroa an'izay tompona andraikitra tokony anetsika sikaarakaran'izany zavatra zany mba anatanteraka hatramin'ny farany ny fanadihadiana mba tena ho hita amin'ny marina. Ny raharaha Boeing 777 izay voalaza fa mahery ny 7.7 miliara ariary ny kolokolona andeha tany ambadika ka maro ireo voatonontonona ina ho vosaringotra mbola miriaria any ilana anaovana famitorana. Ny fiara-panjakana 700 mahery sy hitapopoka nambara fa miisa mahery ny 10 sy 700 no voasoratra anaty taratasy ka ny 5 ihany no hita maso sy miasa fa ny 5 sy 700 tsy hita hoe nakaiza avy izy ireo. Andrasan'ny olom-pirenena sy ny mpanara-baovao ny toy ny fanadihadiana ahitana ireo tompon'antoka ny resy-kombakomba sy ny trondro vavety adidonikotrika momba ireo raharaha roa ireo. Fa tonga nanome voninahitra ny lanona ampankalazana ny fahaenina ambinipolo taona. Niverenany fahaleovantena ny Tchad izay nitotosaina tamin'ity androan'ity ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika sy ny filohan'ny Guinée-Bissau. Isan'ireo firenena afrikanina nahazo fahaleovantena ny taona 1790 ihany koa Tchad rehefa avy nozanahin'ny Frantsay nandritra ny 70 taona. Toan'ny Madagasikara ny taona 9 amin'ny 1790 no tonga Repoblika mahaleoteny i Tchad taorian'ny fitsapakevim-bahoaka izay nataon'ny Général de Gaulle. Nitafa tamin'ireo malagasy mila ravinahitra ny antoerana ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Mifantoka tamin'ny fanomezana sehatra ahafahan'ireo malagasy any ivelany mizaratra kefa ho an'ny tanora malagasy ny votoatin'ny resaka. Teo ihany koa ny fangatahana hijerena manokana ireo malagasy monina any amin'ny faritry Afrika afovoany izay tsy misy maso
voka voatery any Etiopia no mikarakara ny antota taratasy andao rahantsika ny fanampanazavana. Fantatrareo fa mitovy tsika satria natsirako vaovinankalaza tsika fa 20 taona teo. Dia ny zavatra taty moa zany dia zay aloha mibahan-toerana aloha dia mametraka an'izay atao hoe fifandraisana amin'ny samy afrikanina zay aloha zay ny zavatra naseho. Fa raha mbola mifandray ny samy afrikanina raha mifankaty mifamonjy zay aloha naseho. Maro ny zavatra mifampiresahana fa mbola hotohizana izy raha teo moa vonona fa manitsika ny Madagasikara hotohizana any ahitana ny mielatsiny amin'ny teny frantsay ny piste na coopération mifanaovana. Mahery ny 370 tapitrisa ariary ny voalaza fa voahodikodina tamin'ny fividianana W tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny taona 2022 araka ny fampafantarana izay nataon'ny tendrom-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Olona misy 5 no efa nampidirina hamponja vonjamaika mikasik'izay isan'ny voarorony aminisitra ny fanabeazam-pirenena teo aloha Saondra Malala Marie Michel aina ho voasaringotra ao anatin'ity raharaha ihany koa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina 5 taona teo aoriana vao misongadina ny raharaka mampametra-panontaniana ny fahombiazan'ny rafitra fanaraha-maso sy ny fahaleovan-tena ny fitsarana eto amintsika ho ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena nantony ny mpanao gazety androany Tsiara Soarvelo. 5 taona teo aoriana vao misongadina amin'ny sehatra ra-pitsarana ny raharaha fanararota-pahefana sy fanodikodona mbola mpanjakana tamin'ny fividianana W mitentina mahery ny 37 tapitrisa ariary ho an'ireo sekoly manara-penitra izay nitranga teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nandritry ny tao-piasana ara-bola 20 raika amin'ny 20 olona miisa 7 ny voaroroy amin'ny tirara ity ka ny 3 nitsoaka ny ivelan'ny Madagasikara araka ny vaovao avy eo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAK. Zo ny ankizy sy tsinambari-panjakana no voakitika miteraka ihany antony nampitarazoka ny raharaha ho ny firaisamonim-pirenena maneho ny tsy fahaleovantenan'ny fitsarana tamin'izany. Ny foto-drafitr'asa efa ratsy, ny kalitaon'ny fampianarana efa ratsy, ny vola atokana ho an'ny fanabeazana mbola misy manodikodina ihany koa. Noho izany mila fandraisana andraikitra entitra ataony ao amin'ny fitsarana zany rehefa misy ny tranga toy izao mba tsy hisy ny fitavozavozana hoe 5 taona 9 taona zay vao foazina indray ilay raharaha ary ny angatana hisin'izay hoe lalatsaina mangarahara ao anatin'ny fanadiadiana ka hatrany amin'ny famohanany didim-pitsarana. Izay fitavozavozana zay no mitarika an'ilay olona tsy atoky an'le fitsarana dia eo indrindra zany no angatana hoe inona no antony afera efa tany amin'ny 124 aty amin'ny 424 vao mivoaka. Voasaringotra amin'ny tirara ity Saondra Malala Marie Michel izay nitantana ny ministera nandritry io fotoam-piasany io voatazana vonjamaika namponja ny tenany amin'izao no ny raharaha hafa anenjehany fitsarana azy atolotra ny fitsarana an-tampony ny raharaha ho eo anivon'ny PAK. Aina ho voasaringotra amin'izany ihany koa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny fianakaviany iray raha ny fampafantarana nataony teo anivon'ny PAK. Miariary hatrany ny gabraraka sy ny fitantanana tsy ara-dalàna tamin'ny fitondrana teo aloha ka tsy tokony ho afabela aorian'ny fanamarinana ho ny mpanao politika. Ankoatra ny fampiarana ny sazy takina no tokony hanonerana ireo voly na fanana na voahodikodina. Nisy mihitsy izany ny mpitsara izay ataontsika hoe ny raitsokombakomba nandrakotra n'ireny fanodikodinam-bola nataon'ny fitondrana teo aloha. Ohatra tokoa zany voasaringotra ao anatiny ny filoha teo aloha dia miankina amin'izay hoe accord d'extradition eo amin'ny la France sy Madagasikara izay fa raha hatreto aloha dia somary kely ihany ny finoana raha hoe ho tanteraka izay satria tsaroantsika tsara fa zareo frantsay mihitsy no ataontsika hoe namoaka tsokosoko ny filoha teo aloha Andry Rajoelina teto Madagasikara. Ilay vola efa lany tsy fantatra izay nanaovana azy dia tokony manonotra zany fa tsy vitany hoe gadraina fotsiny ilay olona nanodikodina vola. Niakatra fampanohavana teo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly ny 7 aogositra lasa teo ity raharaha ity voapanga amin'ny fanodikodona mbola mpanjakana fanararota-pahefana fanomezana tombon-dany manokana famotsim-bola osika sy fampiasana osika firaisana sy kombakomba ary fahazoana tombontsoa tsy ara-dalàna ireo olona misy 5 nahiditra ponja.
vaovao ny toe-karena vetivety fotoana tokony hijerena vahaolana amin'ny fitadiavana lalam-barotra hafa ho an'ny Madagasikara ny fihitarany agoa hatramin'ny taona 2024 tokony tsy petra-potsiny eo anatrehan'izay ny fitondram-panjakana sy ireo orinasa afakaba isorohana ny tebiteby isaky ny fiafarany ny fifanarahana ho ny fanio-kivitra ny entina mpamakafaka raharaham-pirenena onona saina. Afaka indray aloha ny tebitebin'ireo mpiasa anetsiny avy amin'ireo orinasa afakaba eto Madagasikara noho ny fitohizan'ny agoa na ny fifanarahanm-piaramiasa ahafahan'ny firenena afrikanina misitraka ny tsena amerikanina amin'ny fipetra no amorainy. Fanapahan-kevitra iray tapak'ireo loholona amerikanina nandritra ny fivoriana ny zoma teo ary manan-kery hatramin'ny faran'ny taona 2024. Ity fanapahan-kevitra ity izay nifantohan'ny sain'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny indostria sy ny teo anivony vondron'ny orinasa GFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires noho izany tafiditra ho isan'ny ANDB ny toe-karem-pirenena. Fitaran'ny fiampitoana izay tsy azo antoka 100 isan-jato raha ny fomba fiasan'ny mpitondra amerikanina tato anatin'ny 2 na 3 taona farany no jerena fa ihany koa mety ampiova azy ny géopolitika sy ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Na izany tokony ahianararoatra ity fanalava-potoana ity ireo mpitantana ny orinasa afakaba sy ny mpandrarà hanitatra ireo tolotra omena eo amin'ny tsena amerikanina araka ny voarakitra anatin'ny fifanarahana agoa ahafahana mampitombo ireo orinasa sy ampitomboana ny isan'ny mpiasa raisina fa ihany koa hanamarina toerana ireo orinasa tsiraray. Manana andraikitra ihany koa ny fitondram-panjakana hitady sy anamora ny fitadiavana lalam-barotra hafa akoatra ny tsenan'ny agoa. Fa ny andriandry izy aloha zany ny situation à Madagasikara. Ny situation à Madagasikara amin'izao fotoana izao mantsy dia nanahirana tsika ny géopolitika aloha. Voalohany indrindra ny géopolitika tamin'ny resaka tatsinana sy resaka tandrefana. Dia zay géopolitika zay zany hita ihany zany ny filoham-panjakana amintsika amin'izao fotoana izao Mikael mirona makany amin'le manaraka ny occidentaux amin'ny fandaminana ny firenena. Zany hoe nisy ady ny fanaovana ihany teo amin'izareo tatsinanana sy ny tandrefana ny tokony mitandrina ihany zany aloha ny fanjakana fanavozana amin'ny fiaraha-miasa amin'izao tontolo izao aloha. Fa na izany na tsy zany za kosa mahita hoe misy zavatra tokony hojerevana akaiky ihany ny fiaraha-miasa antsika amin'ireo firenena zay hoe resaka lalam-barotra. Lalam-barotra vaovao, lalam-bola vaovao ho an'ny firenena zany. Raha ny taremarika miteraka asa mivantana ho an'olona maherin'ny iray hetsy ny tsenan'ny agoa ho an'ny Madagasikara ary maherin'ny efatretsy miaraka amin'ireo asa miforona manodidina azy na ny emploi indirect. Taremarika izay maneho ny mahazava-dehibe ny fisian'ity tsena ity ho an'ny sehatry ny asa sy ny toe-karena eto Madagasikara ka tsy tokony hanaovana kinanga sy andrasandraso eo amin'ny fitadiavana vahaolana maharitra. Miantso ny fanatanterahana ny voalazan'ny lalàna momba ny CESC na ny conseil économique, social et culturel ny firaisamonim-pirenena izay isan'ireo vondrona andrafitra izay ihany koa. Tsy tokony andrasany ely zany no izy manana anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fitondrana ny etaetam-bahoaka. Nanamafy ny firaisamonim-pirenena fa tsy sehatra ho an'ny mpanao politika ny momizay toy ny antenimieram-pirenena sy ny antenimiran-doholona io conseil économique, social et culturel io Gabin Eloa. Taoriny fahalaniany lalàna fametrahana ny CESC na ny conseil économique, social et culturel tenenivo ny antenimieram-pirenena nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany teo miandry ny fampiarana an'izany ireo hery velona voalaza ny lalàna hanana sy olon-tena ho mpikambana. Raha ny fanazavana ity rafitra ity no fomba ahafahan'olom-pirenena sy ny hery velona hampita hafatra ho an'ny fanjakana foibe. Raha ny lalàna mpikambana 270 avy amina sehatra samihafa toy ny firaisamonim-pirenena, mpanakanto, ny sehatra tsy miankina sy ny sendika, ny ray aman-dreny ara-drazana sy ara-panahy ny hainy vakjery ary ny tanora avy amin'ny faritra manirana nosy no mpikambana eo anivon'ny CESC ity. Ho an'ny firaisamonim-pirenena manokana, isan'ny andrasana hampiavaka nyity rafitra ity hoarina amin'ireo rafitra anisatr'izay ny fanomezana torohevitra sy fandraisana anjara mivantana amin'ny famolavolanana ny politika sy ny paikady ho fampandrosoana ny firenena. Ny voasoratra ao anatin'ilay lalàna io zao dia ny atsasaka izy io tokony ho tanora lasaka ny 5-7 taona ary ny atsasany koa dia tokony ho vehivavy. Mbola tsy misy antrim-panjakana angamba ohatr'izany
fa io koa moa tsy androm-panjakana fa androm-pirenena ny fiantsoana azy satria ny conseil économique social et culturel raha ny tena marina raha araky ny lalàna dia tsy mpanapa-kevitra fa mamety ho revitra fotsiny dia manaraka ny fanatanterahana ihany koa mazava ho azy ny politika mpanjakana amin'ny akapobeany moa zany kiambanao anatin'ny conseil économique social et culturel dia ny rivelona rehetra ivelan'ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana dia zany ny fomba fiasa zany tsy mitovy an'le ataony le mpanao politika te na zavatra tsy mety aminy ary dia voateny tsy maintsy laniny amin'ny noho ny discipline de parti fa tsisy antoko politika ao anatin'ny conseil économique et social et culturel tsy tokony ho atao amin'ny mpanao politika irery ihany fanapahan-kevitebe eto amin'ity firenena ity. Ankoatr'izay, raha ny voalaza ny lalàna hatrany mivory ara-potoana indroa isan-taona ny rafitra CESC mandritra izay fotoam-pivoriana izay no handinihan'ireo mpikambana rehetra ny fiainam-pirenena sy hanamafisana ny fandraisana anjaran'olom-pirenena amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Tsy tokony andrasana ela intsony arak'izany ny fampiantsoana fifidianana hahafahana mandrafitra azy io satria efa voasoratra ao anatin'ny andininy fa 500 ny lalampanorenana ny Repoblika fahefatra izy ity. Tokony mampiseho favonona ny fitondrana ankehitriny hametraka sy anangana azy io ho fampiarana ny voalazan'ny lalàna ho iatrano ny firaisamon'ny pirenena. Dia izay ihany koa no hoe manakatona ny tapany voaloha amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ality rehefa avy eo mbola rahantsika ny famarinana olona eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao eo ihany koa ny trangana lefa kozatra na polio miisa valotra ny atsimo andrefana ao anatiny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao manarahantsika ny Antsiprianjay aza misaraka aminay. Maninona ary ny olona rehetra mivoaka vato aminareo ny fotsy be daholo ny nifiny? Ny tsiambaratelo dia ny Sanidon. Ilay dentifrice manafotsy mampangirana ny nify. Andramo dia ho hitanao ny vokatra azo avy aminy. Sanidon, ilay dentifrice tsy mitovy amin'ny hafa. Manadio sy manafotsy tsara ny nify ary manamanitra ny atovava mandritra ny tontolo andro. Dentifrice Sanidon, blancheur et fraîcheur au quotidien. Distributeur Uditex. La rentrée sans U, c'est comme des vacances au bord de la piscine, sans pouvoir plonger dedans. Heureusement, elle a tout précommandé sur super-u.mg. Préparez tranquillement la rentrée depuis votre transat. Précommandez les fournitures en quelques clics parmi plus de 1000 articles disponibles sur super-u.mg. Mais on vous donne aussi rendez-vous en magasin pour profiter d'un large choix de produits pour une rentrée bien préparée. Nos équipes préparent tout pour vous avec soin au prix le plus juste. Et en plus, jusqu'au 13 septembre, à partir de 10 articles achetés, vous participez à la tombola pour gagner 1 an de frais de scolarité jusqu'à 800 000 arrières de la part de U, Yoplait et Sodim. C'est ça, une Fabtins. Commerçant autrement. Ftopiala sasatra feno fifaliana miaraka amin'ny Canal Plus. Hatramin'iraika amin'ny 30 aogositra, 30 andro amin'ny chaîne rehetra no azonao rehefa manao réabonnement amin'ny alalan'ny mobile money. Ankafizy ireo fandaharana mampirenim-pianakavy. Pardon, vous pourriez arrêter s'il vous plaît? Je peux vous déposer? Tsy misaraka izany. Ça se passe mal. Totra fataoko mahity io. Il est à moitié humain, à moitié saucisse. T'es prêt à l'action? Aza tara azy, aloha avy amin'ny alalan'ny mobile money indray abonnement anao, fa 30 andro amin'ny chaîne rehetra neny ho azy hoe. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic!
Les soldes d'hiver sont déjà là chez Cosmos. Du 27 juillet au 23 août, prix cassé allant jusqu'à 40% sur plusieurs articles dans tous les magasins Cosmos. Et plus d'une cinquantaine de produits. Les soldes d'hiver avec des prix cassés allant jusqu'à 40% sur plusieurs articles, c'est chez Cosmos du 27 juillet au 23 août. Premier venu, premier servi. Attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Mapetsaka isika malagasy mila mamokatra ainganazy tsara ny mpamokatra araka izany. Eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana dia lasa fitaovana tsy afa-misaraka amin'ny fambolena ny motoculteur. Miainga hatrany amin'ny fiasana ny tany zany hatrany amin'ny fanodinana ny vokatra. Faritra maromarena Madagasikara no efa mampiasa ny motoculteur Agriplus. Mafy sy mora kojakojaina izy reto. Motera diesel mitsitsy no mampandeha azy. Manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Hitanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C. Ny goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfait maro isan-karazany. Avy agny Europe an'le tegna top. Mina mety aminà. Briquet Nitro. Telo briquet Nitro misy fato, Nitro plus, Nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin ana canapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka. Mora diovina sady tsy matahotra rano. Nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique. Le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refzetiny. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Yes. Noho izy antsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity an'ilay ity. Marefo ny lalàna miady amin'ny famarinana olona eto amintsika matoa mbola matanjaka ny tambazotra. Ambadika ity trango ity hoy ny mpiaro ny zon'olombelona. Mila manamafy ny paikady fanaraha-maso amin'ny sistany sy ireo mpanelanilana ary tambazotra eto amin'ny toerana araka izany fitondram-panjakana ao anatin'izay. Andao antsika ny Antsipriany. Mitoy ny tranga famarinana vehivavy malagasy ny ivelany. Natratra tranga iray ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny serana mpiara-manidiny vato ny farany herinandro lasa teo. Vehivavy iray no nokasena ondrana tany Chine. Olona misa 4 ao anatin'ny tambazotra tamin'ity tranga ity no efa voasambotra. Passeport malagasy misa 10 atao tamin'ny taratasy maro ary fitomboka severina fa osika misa 5 no hita tena ampelantanan'izy ireo araka ny fanatadiana. Voalaza fa efa nisy vehivavy maromaro no efa nalefana izy ireo tany Chine.
tombanana tratratra amin'ny 100 ariary isaky ny vehivavy iray. Ny vola azon'ireo mpanao ity asa fanondrana n'olona ity. Misy ny tambazotra voafaritra ahitana mpanelanelana malagasy, vahiny, mpikarakara mitota-taratasy ary mpandray ireo vehivavy any ivelany ka matetika ny fampanantenana asa na fanambadiana no ampiasaina isariana ireo vehivavy. Tamin'ny 2024 dia olona misy 140 nahitana teratany vahiny 8 sy malagasy 3 no tratry ny mpanao fanadihadiana tao Toamasina. Nisy ihany koa ny raharaha hafa nahitana olona misy 9 voasambotra no ny fandefasana zazakely tany ivelany sy ny fampiasana atotany taratasy osika ny taona 2024. Misy ny lalàna 2014-040 izay miady manokana makasika ny resaka traite na varotr'olona io. Misy ihany koa araka ny voalaza teo ny fifanekena resam-pirenena fanankatoavana fa mbola hita hoe marefo zany ny fampiarana an'io lalàna io sy ny fanatanterahana ny voalazan'io fifanekena io. Dia eo indrindra zany mamaly ilay fanontaniana hoe inona ary ny tokony ataon'ny fanjakana. Mila zany rafitra ataontsika hoe mila rafitra mahaleo tena zany mitsangana mijery sy miasa manokana amin'ny resaka varotra sy famarinana olona io zany ary tokony ho atao mafimafy ny fanadihadiana, tokony avoaka ho hitapoko hitam-pirenena ny vaovao rehetra efa azo mahakasika an'ireny zavatra ireny. Voateny foana mantsy ny hoe mandeha ny fanadihadiana fa tsy fantatra hoe miafarana akaiza ilay izy dia lasa mahatonga ny olona miahiahy ihany koa, mahatonga ny olona ho lasa tsy samitory sy mitoroka ihany koa na mahita na mahalala sombom-baovao mahakasika an'ireny zavatra ireny ary. Ny fisavana zany na eny amin'ny seranam-piaramanidina na any amin'ny sisin-dranomasina izay indraindray koa fivoahana tsokosoko tokony ho amafisina. Tokony amafisina ny fiarovana eny amin'ny sistany, indrindra ny famantarana mialoha ireo olona mety ho lasibany sy ny antoto-taratasy mampiahiahy. Rehefa tsy voafeny ny lalàna miady amin'izany tranga izany ireo tambazotra ho ny mpiaro ny zon'olombelona. Ilaina ihany koa ny fanarahamaso sy famogorana ireo mpanelanelana sy ireo tambazotra eto an-toerana. Nahitana tranga na retina lefakozatra na polio misa 9 tany Atsimo andrefana. Antony anatanterahana fanaovam-baksiny fahobe any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny ray aman-dreny any Atsimo andrefana ihany koa izay maharisarisa amin'ny fanaovam-baksiny zanany. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Trangana retina lefakozatra na poliomelita miisa 9 no hita ato amin'ny faritra Atsimo andrefana amin'izao fotoana izao, ka ny roa amin'izany dia zaza efa malemy, ny 4 zaza manodidina ireo zaza roa ireo na ilay antsoina hoe cas contact, ary ny roa hafa hita teny amin'ny rano maloto raha ny fanazavana. Ka manoloana izany dia tanterahina mandritry ny 4 andro ny fanaovam-baksiny fahobe fanefitra ato amin'ny faritra Atsimo andrefana. Natao izao hoe tsika fanaovam-baksiny fahobe miaro amin'ny lefakozatsy ho an'ny zaza voateraka hatramin'ny 5 taona. Nohon' ireo fisian'ireo tranga na retina voamarina fa polio atao amintsika tato amin'ny faritra Atsimo andrefana. Raha ny atotanisa azo moa zany misy tranga voamarina 9 ato amintsika faritra Atsimo andrefana. Roa amin'ireo zany dia zaza nahita izay fahakondoa izay tao amin'ny distrikan'ny Betixy Toliara faharoa, ny 4 ny zaza manodidina an'ireo ary ny 2 hita tamin'ny ireny rano mivoaka amin'ny fivoahana maloto ireny. Izay ny antony nahatongavan'izao ary noho ny tsy fahavitrentsika ray aman-dreny mampanao vaksiny tianatsika amin'ny andavanandro. Ny aretina lefakozatra na polio dia mifindra amin'ny alalan'ny fiparitahan'ny maloto raha ny fanazavana, koa anentanana ny rehetra ampiasa lavapiringy sy azoto anasan-tanana amin'ny savony. Ankoatra ny fanaovam-baksiny dia miady tsika amin'ny fiparitahan'ny maloto satria amin'ny alalan'ny fiparitahan'ny loto koa miteraka n'ilay fiparitahan'ilay valanaretina. Koa manentana tsika mba azoto ampiasa kabonetsika ary anasan-tanana matetika amin'ny rano sy savony mba hialantsika amin'ireny fiparitahan'ny valanaretina, anisan'izay ny lefakozatsy. Izao fanaovam-baksiny fahobe izay tanterahina atao amin'ny faritra Atsimo andrefana manomboka androany fa 1 hatramin'ny 4 ny volana aogositra 2024 avy izao, izay manodidina ny 5.3 hetsy sy 2 tapitrisa dôzy natokana ho an'ny zaza voateraka hatramin'ny 15 volana ary ikendrena zaza miisa 600 sy 900 sy 900 alina sy 4 hetsy. Ankoatr'izao fanaovam-baksiny fahobe atao amin'ny faritra Atsimo andrefana izao dia mbola hisy ny fanaovam-baksiny andiany faharoa izay atao manerana
fiarana ny nosy amin'ny volana oktobra ho avy izao, izay itentina anohany amin'ny 20 tapitrisa dozy ny fitambarany amin'ity andiany voalohany ity raha ny fanazavany. Fa metraka vokatra azo tsapain-tanana ho hita sy paka amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fanatanterahana nireo tsoakevitra hivoaka mandritra ny fokonan-doha fionambe ny fanavaozana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasy izay tanterahana any majangany manomboka amin'ity anio ity. Toromarika napetraka amin'ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta ao anatin'izay ny fametrahana lahara-pahamena mifandraika amin'ny fanomezana asany tanora Christian Andriamiery. Tolom-piofanana hifanaraka amin'ny taky ny tolotry ny asa eo amin'ny sehatra ara-teknika eo am-panatanterahana ny asa. Rafim-piofanana mifanaraka amin'ny lanjan'ny zavamisy eny amin'ny faritra mba ho tena filana mifanaraka amin'ny faritra tsirairay no ho hita amin'ireo piofana ao anatin'ny tsena ny asa sy ny famoronana asa. Fampitoviana ireo fitaovana enti-mampiofana amin'ireo fitaovana ampiasaina eny anivon'ny orinasa mba ahafahana manana piasa ampy fahaiza-manao. Ireo no isan'ny teboka hitadiavana sosikevitra atao ao anatin'ny fiaonambe nasionaly ny fanavaozana ho an'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa tanterahana eto Mahajanga izao. Tanora aloha no ivon'ny politika antsika mandritra ny fanavaozana ary tanora manana asa. Ity sehatra anankiray ity no ahafahantsika manome fahaiza-manao tanora afaka tonga dia miasa izy na mamorona orinasa ho anazy. Ity ministera ity no ataontsika mpamokatra ny olona ampivoatra Madagasikara ary misy amin'ireo tanora antsika ireo raisina nanivon'ny asa-panjakana mihitsy fa mila olona manana fahaiza-manao any. Ny tanora antsika tena tanora ataoko hoe misy manana vision be zareo ataoko ngamba tsy misy zavatra tsara ohatran'ny manao investissement ho an'ny tanora ahafahantsika tena eo mampivoatra n'ity firenena. Zavatra misy mantsy ny zanatsika tsy mazoto misy hianatra satria mena diplôme dia aveo izy vita ny fianarany sahirana izy mitady asa. Karaha ohatra hoe namavanina ny fampianarana teknika taloha zao ngamba ny fotoana kosany satria anatina fotoana fohy araka ny tenenina teo hoe misy zavatra mapetrakantsika hoe anatin'ny herintaona ohatra ny olona na tsy manana diplôme aza izy fa mivoaka eo izy tonga dia afaka manao dépannage informatique ohatra ray fotsiny iny fa raha ohatra anatin'ny politika mpanjakana momba ny fanavaozanao hitanareo angamba ny rano fisotro tena zava-dehibe raha vita ny fampianarana teknika manofana olona manao forage sy ny sisa rehetra vetivety kely Madagasikara aty feno entreprise madinidinika mpanao forage izay asan'ny tanora malagasy ny zavatra zany ka mampirisika ny ray aman-dreny andefa ny zanantsika anatin'ny enseignement technique sy ny formation professionnelle fa misy an'ilay tetikasa fandroso ilay niteneniko teo mamatsy vola ny tetikasa an'ireo zanantsika ireo mivoaka aveo satria efa ampianarina mandrara zareo aty amin'ity sehatra ity dia mivoaka aveo izy mitondra tetikasa farafaratsy moa le ankizy tena mety meilleur izy tao fa mety tena mahay manao projet dia ao amin'le tetikasa fandroso no amatsiana vola anazy indramany vola amina ta tena ambany na tsy misy zanabola akory ary izay fa tsy tadidiko tsara. Lanonana telo sosi nanona tao nandritra ny fanokafana ofisialy ity fiaonambe ny fanavaozan'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ity izay ahitana fakan-kevitra fanolorana fifanarahana asa ho an'ireo mpiasa mpampianatra tafiditra ho mpiasa-panjakana ary ny fifanaovan-tsoni ho an'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa amin'ny mpiara-miombonantoka tsy miankina ho fanatanterahana ireo tetikasa-pampandrosoana ho ampiarana amin'ny politikan'ny ministera. Maro ny loza teraky ny tsy fanajana ny lalàny ny fifamoivoizana indrindra ny amin'ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao. Isany nanao hetsika manokana ho fampiaran-dalàna hisoroan'izay loza araka izany mifaritra amoriny many Andoharahantsika ny Antsipriany. Ny Tsangananga retim-pifandonana tany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra, fiarakodia miisa 5 izotra ao aty Antananarivo ny fandona. Tsy fanajana ny elanelana tokony isy eo amin'ny fiara mifanjohy no nahatonga ny loza hoy ny mpanao fanadihadiana. Mpandeha miisa 4 ny naratra. Teo ihany koa ny fiara iray mampitohy any Betoka Atsimo sy Toliara izay niara ny lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona iray. Tsy fanajana ny fikojakojana ny kodiarana no antony trangan'ity loza ity raha ny fantatra. Porofo mivaingana maneho ny tsy fanarahan-dalàna ny fisian'ny lozam-pifamoivoizana ny CCS tato ato, indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao.
Anisany miteraka fikorontanana sy tsy fanajana ny lalàna amin'ny feno fifamoivoizana maro. Pirofo ireo fa mbola maro ireo mpitatitra sy mpampiasa lalana no manao tsinotsinona sy minitsy manaja lalàn'ny fifamoivoizana eto Madagasikara. Ny roso tamin'ny fangatoavana ny fampiaran-dalàna ho an'ireo mpampiasa lalana rehetra araka izany. Ny teo anivo ny faritra Morimani ho fanajana ny mahatantan-dalàna ny Madagasikara sy ho fanasaziana ireo mini-mandika lalàna. Tena nodinihana tato dia mahakasika ny fitaterana an-tanety sy ny fampanaran-dalàna ny eo amin'ny sehatry ny fitaterana rehetra. Izay zavatra izay nefa ny ravina ara-dalàna satria efa misy ny lamina matipaika izay nataonay rehetra ny aran'ny salahy. Fampiarana azy koa zava-dehibe dia miezaka moa zahay rehetra mba hanaja sy hampanaja izany atao hoe tany tan-dalàna eto firenena zany. Hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatritsika zao efa tafiditra moa tsika amin'izao dia hiezaka hametraka an'izay atao hoe tany tan-dalàna zay. Ny lazany avy eo anivon'ny atete Morimani fa hanara-maso ireo mpampiasa lalana ary any mesazy ireo izay tsy manara-dalàna izy ireo. Trangam-piarahamonina vetivety, lehilahy avy any Nosy avy niasa tany Mananaravaratra no nikasa mony tena nitsoraka tany ambany camion mpitatitra entana atao barika 5 Toamasina. No ny alahelo vokatry ny fahavereza ny entany hanonambara ny fanatonga azy nikasa amoifo Brodora Setakolo Toamasina. Ratramafy eo amin'ny tongotra nahazo any Jean Claude rehefa nitsoraka atao ambany kodiarana fiara iray lehibe tao barika 5. Nalefa any amin'ny hôpitaly avy hatrany ny tena no fitsaboana azy. Nitady vola tany Mananaravaratra nandritra ny 4 taona ity lehilahy ity ary nikasa hody any Nosy. Saingy very avokoa ny entana sy ny fananana teny an-dalana. Nambarany Jean Claude fa very hevitra ny tenany ary nisy olona nitady hamono azy koa raha ny fanambarany. Izany no antony nitarika azy anao izao fihetsika izao. Tsy misy taratasy momba azy hita tany aminy hatreto. Satria raha bangazy izy aby rô losona karaha olo sy nandeha tady vola zany za ty taly izy aby ndraiky nazo tsy misy telo tapitrisa zay mba mandray ty taly ny volako zay anjara olo fogna zany ninagna anazy olo sy nitady anazy zany natonga za esike montegna elany rô andeha hitady zany efatra taogna zany agnatin'izany tegna mba tsy hody nefa noho ny tady vola dia miaritra fô ohatr'injary zany nanon'olona fô zany natonga za sika montegna. Fiara avy naka entana ho any Antananarivo ity nitrangan'ny loza ity tsy nanam-pona inona na inona ny mpamily fa ny fipoiran'ilay olona nikasa mony tena avy any amin'ny sisin-dalana nitsoraka atao ambany kodiarana tampoka no nanaitra azy. Zay avy any Pilolava any zany andeha hiakatra Tsirabe dia hiakatra Tananarivo dia zay tonga amin'ny balansa barika 5 eo dia mipezy tamin'ny balansa teo zay ny avy eo nandroso moramora amin'izay iny mbola maromaro embouteillage sy posy olona amin'iny mandeha mora le camion izy ohatrany masoko lasa ohatrany hoe nijery tapoka taminazy tany ohatrany paripare zany izy miaraka amin'ny lambany zay ohatrany paripare zany izy. Nieritreretra zao hoe sao dia olona mahafantatra anazy zany nieritreretra dia nanakaiky any le camion amin'io izy miakaiky ihany koa rehefa akaiky tena akaiky tonga dia nitsofoka ambany amin'izay reo tonga dia nitsoraka ohatra reny olona andeha hitsoraka anaty rano reny dia izaho mandeha miadan'iny le izy nitsofoka iny zany lohany tafatsofoka tany ambany tany jiaby lohany sy vatany tongony tavela dia le tongony vohitsaka izy koa tsy voahitsaka hoe voadika le pone fa somary ohatrany natao nikaly zany somary natao sady nisy frein no sady nitana frein no tonga teo aminy. Miantso ny fianakavian'i Jean Claude na izy rehetra mahafantatra azy ny mpamiliny fiara ankehitriny. Izy irery ihany hatreto no mbola miantoka sy mikarakara ity lehilahy saika namony tena ity ao amin'ny hôpitaly Manarapenitra Morafeno Toamasina. Roapolo isanjato ny vehivavy tantsa malagasy any no misitraka ara-dalàna ny tany amboleny amin'izao fotoana izao. Mbola betsaka ireo sakana ny fotony asedrainy ireo vehivavy tantsa ireo amin'ny afisitrahany izay tany izay. Manao antsoavo araka izany ny firaisamonim-pirenena ny hanamorana ireo dingana samihafa azony izay taratasy tany izay. Takina ihany koa ny ampiaran'ireo lalàna efa nisy ahafahana mampiroborobo ny sehatra ny famokarana eny amin'ny tontolo ambany vohitra raha ny fanazavana andao rahantsika ny Antsipriana.
mbola vitsy ireo vehivavy misitraka amin'ny tany ambolena any ambany vohatra noho ny olana maro setran'izy ireo raha nitare marika 100 hatramin'ny 20 ny tena tompotany ara-dalàna ny vehivavy raha ho an'ny Afrika manodidina ny 20 ihany no misitraka ny tany ambolena ny vehivavy tantsaha eto amintsika araka ny tere-marika nomeny ny fikambanan'ny vehivavy tantsaha eto Madagasikara anisan'ny voarakitra tao anatin'ny fekevitra efatra lehibe ny voatra nandritra ny fikonan-dohan'ny fiarahamonim-pirenena ny fijerena vahaolana momba ny fampisitrahana ny zon'ny vehivavy amin'ny fananantany isan'ny songadina tao anatin'izany ny tokony anamorana ny dingana rehetra na eo amin'ny lafin'ny lalàna na ny zofototra na eo amin'ny fotodrafitrasa amin'ny fisitrahana tany ahafahan'ny vehivavy tantsaha mampitombo ny famokarana ka hitondrany ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena ahoana ny azahoan'ny vehivavy tantsaha tany tokony amorayna daholo ireo fotodrafitrasa rehetra ilaina amin'izany ny fanitarana amin'ny bifaheran'ny Madagasikara ny fametrahana komity manampy an'ireny vehivavy tantsaha reny raha noratra ny taniny eny anivon'ny fokotany ka hatraty amin'ny sehatra nasional dia ny fanamorana ny fandraisana ndraikitra zareo eny anivon'ireny sehatra reny satria misy komity any nefa tsy misy vehivavy amoraina ihany koa ireo zavatra rehetra ilaina makasika ny fambolena ohatra ny rano ahoana ny isitrahan'ny vehivavy an'izay rano izay na misy aza ny rano amokara na rehefa tsisy ny masomboly dia tsy afaka manoatra ihany koa raha misy aza ny masomboly rehefa tsisy ny fotodrafitrasa ny fitaovana rehetra hoentina mamokatra amin'izany dia zavapoana ihany ny farana androaly ny fikonan-dohan'ireo fiarahamonim-pirenena ny fampidinika momba ny fampisitrahana ny zon'ny vehivavy ny fananantany izay naharitra 2 andro ny vehivavy tantsaha izay mitana ny 500 mahery ny mponina fa mbola voahitsakitsaka ny zon'izy ireo amin'ity fisitrahana tany ivelomana ity antony antson'ny avy eo anivony ny fiarahamonim-pirenena hampiarana ireo lalàna efa nolaniana hatrizay ahafahana manamora ny fahazon'ny vehivavy ny tany hampiroboroboana ny fambolena eny ambanivohitra Ndrembava momba ny maresaka iraisam-pirenena nomelohan'ny fitsarana sirianina ho fatin'ny filoha teo aloha Bashar al-Assad tsy niatrika amin'ny fotoam-pitsarana azy ty farany Androany avoapanga ho nanao eloka anady sy eloka bevava tamin'ny maha-olombelona nandritra ny ady hatrano tany an-toerana izay nanomboka ny taona 2012 ny tenany ka anton'izao fa namelohan'izao dia izay ihany koa no entina manakato indray ny fiarahana ho any Androany naiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany veloma toko Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Za présenté ny vava. Manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet, briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Jumina, Tiago, Jumina, Orange, Fraise et Coco, si parfum maro isan-karazany. Jumina, Mina mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.